Film boribory tany fahatelo Amerina Tanzania indray. Vehivavy Tim raha mpitso ny fotoan-dehibe. Ambatofotsy tokantrano maro no orava-trano. Zoma 20 Aogositra taona 2024 manolotra ny araba toko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity hariva ity. Tonga sondrainao tao anatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy amitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vavao ny trangam-piarahamonina avetrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity hariva ity. Namaly ny antson'ireo mponina teny Ambatofotsy androany ny solombavambahoaka avy amin'ny Antokotiky Madagasikara Andriamatoa Alain Ratsimazafy. Isy matsy ny tetikasa izay voalaza afa miteraka olana ho an'ireo mponina eny an-toerana ka raha tonga azy ireo ny antso ity solombavambahoaka ity tamin'ity androany ity. Nisy avetrany ny fifampiresahana teo amin'ireo tota nandritra izay fotoana izay. Nijery zava-misy tena toerana niaraka tamin'ity solombavambahoaka ity Germain Menjanary sy Manoa Randriamalala. Ety Ambatofotsy tetezana Ambatofotsy no misy anay amin'izao fotoana izao arak'izao hitantsika amin'ny sary izao moa dia misy ny fivoriam-pokon'olona izay tanterahana ety an-toerana raha ny fanadiadiana izay voaray aloha zany hatreto dia misy ny fananganana foto-drafitrasa zany izany hoe fanarenana foto-drafitrasa izay ho ataon'ny fotoanam-panjakana foibe zany eto amin'ity toerana ity ka isany mahavoakasikasika zany ireo mponina ety an-toerana zany hoe misy ny fandravana trano izay ao anatiny zany hoe fanatanterahana ity foto-drafitrasa ity zany. Malona zay indrindra dia nisy moa zany ny fionan'ireto fokon'olona ireto mba afahana mametraka an'izany hoe tokony hozony ny olom-pirenena malona ny fananganana sy ny fandravana zavatra tahaka izay. Fa mialohan'izay aloha zany dia hoe ndao antanitsika ireto mponina ireto hoe inona marina ny tena zava-misy mba afahandry zareo mitondra an'izay faneo-keviny mahakasika ny zavatra mitranga ety nitetezana Ambatofotsy izay. Misy fandrodana trano ataon'ny ministère ny aménagement du territoire. Plus nzay mbola tonga teo koa ny INFRA Institut National pour l'Infrastructure côté Somalia. Dia tsy haiko hoe inona moa zany no mahatonga le tsy maintsy oravana le trano nefa amin'ny filoham-pirenena nanazava tsara mihitsy hoe amin'izao tokony tsisy fandrodanana tranon'olona tsony dia malahelo zay. Ka izy io mbola tsy voafetranay marina hozy izy nefa ny koa zay koa dia manomboka miahy ahy hoe hijanona amin'ny ve le zavatra ataony zareo sa hitohy makaiza avy. Dia izay zany hozy izy araka le teniko teo hoe fanairana le anay zay tsy eten'izany trano nandritra ny mpirotoana ampetrahana iteto zany na fotsiny volondohanay no andeha ho arodarodam-poana tsy amin'ny atony. Nisy mihitsy zany hoe fametrahana ny zonareo hoe zao no tokony ho azonareo anatin'le fandravana le trano sa dia hoe samy miala fotsiny. Tsisy an'izany mihitsy fa tonga fotsiny izy dia hoe ambony izy zany dia ohatr'izay zany natongavany. Tonga nitsidika ireto mponina ireto dia ety toerana moa zany amin'izao fotoana izao zany hoe androany ireto ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafita aty amin'ny distrikana Tsimondrano Alain Ratsimazafy nambarana tao anatin'izay fifampiresahana tamin'ireto mponina ireto izay fa isy ny fikaroham-baolana mahakasika an'ity zavatra izay mitranga ety amin'ny tetezana Ambatofotsy ity sy ny fitakiana ary ny fametrahana ny zony ireto vahoaka ireto. Ndao arahantsika moa ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'izay solombavambahoaka ny Madagasikara izay. Araky ny fitarainam-ponina tety amin'ny faritra Ambatofotsy sy manodidina zany mahakasika ny hoe mety hisina fandravana trano amin'izao fotoana izao noho ny fanamboarana lalana dia nisy androany ny dinidinika ny fanaovana zany hoe amin'ny maha-solombavambahoaka ny tena dia mihaino ny feon'ireo vahoaka ireo ary hitondra an'izany etaentan'ireo vahoaka zany eny anivon'ireo mpanatanteraka dia eny anivon'ny ministera ny asa vaventy zany ka fanombohana moa ny androany fakana an'izay loharano vaovao nisy tety mifaritra Ambatofotsy sy manodidina izay dia ho hitantsika eo ny toyany amin'ny fifampiresahana amin'ny tokona ndraikitra eo anivon'ny ministera. Ty trano aorinako ity zany isan'ny voakasika izay hoe fandravana izay hatreto aloha zany ireto mponina ireto dia mitaky ny zony sy ny mba hoe andehanana ilay fandravana amin'ny aradrarana zany ho an'ireto mponina ireto. Ankoatr'izay moa zany dia andrasantsika zany ny fanazavany avy eo anivon'ny ministera tompona andraikitra mahakasika an'ireto zon'ny vahoaka ety amin'ny tetezana Ambatofotsy ireto.
eo amin'ny vaovaony sosialy kosa indray dia sehatra iray iankina ny fiainam-bahoaka tanteraka ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Isan'ny orana goavana mbola mipetraka ho an'ireo tanora eto amintsika nefa izay tsy faranana asa izay. Misy moa ny antony mahatonga io sehatra io ho mitotongana tahaka izao raha ny fanazavana. Misy ihany koa ny vahaolana atolotr'ireo vondrona maro samihafa mety afana mama izany olana goavana eto amin'ity firenena ity izany. Nambitso Versitraka sy Mateo Prince. Isan'ny fanamby napetraky ny Flora Joel ny hoe asa sahaza ho an'ny rehetra. Ny zava-misy anefa raha amin'ny antotany sahavoray eo anivon'ny birao iraisam-pirenena misahana ny asa na ny BIT dia mbola tsy hanasa avokoa ny efatra tapitrisa amin'ny mponina izay tokony asa eto Madagasikara. 20% ny tanora manana diplôma eto amintsika ihany koa ny tsy hanasa. Olana nefa dia tsy mifanandrify amin'ny filan'ny mpampiasa ny fari-pahaizana nanan'ny tanora ka lasa mitsiry ilay toe-tsaina izay mila hialana hoe zaraza mahazo asa. Misy dingana tsy maintsy atao mba ahafahana manarina izany raha ny fanazavana. Betsaka manko zao manao reconversion noho ny zava-misy nefa koa mamelanja ireo orinasa izay mitady mpiasa qualifié. Ny fanofanana raha asa sy ny fanabeazana dia lalana anankiray isin'ny fampivoarana ny maha-olona ny olona anankiray ary atonga azy ho maro-toerana amin'ny asany amin'ny fiainany manontolo. Misy koa ny torolalana. Isan'ny mbola olana mahatonga izay tsy fananany tanora asa izay ihany koa ny tsy fampiny ny fanofanana arak'asa. Dimy tsisy ataony izao ireo miditra ao anatin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara kanefa tsy ampy ny fanofanana. Efa misy ireo mpisehatra izay miezaka manary ny olafiny io, misy fepetra takiana amin'izany ary miankina amin'ny fihezahan'ilay tanora te hisehatra eo amin'izay asa tiany hidirana, indrindra moa ny lafiny nomerika izay efa miroborobo amin'izao vanim-potoana ny fandrosoan'ny teknôlôjia izao. Anatin'izay formation izay ihany critère angatanay aloha dia manana bac plus 3 miakatra zany filière confondue satria ny ahafahana mahita an'izay critère izay dia misy test ataonay, le test ataonay dia tsisy ifandraisany amin'ny informatika satria vao hianatra manomboka hatrany voalohany tsika fa plutôt hijerevana ny niveau resaka raisonnement sy ny logique ary ny toetran'ny olona tsirairay zany hoe afitanao les formations intensive embolana fe isika. Ho fanoloran-tanana sy ho fanomezana asan'ny tanora indrindra no antony hetsika tolotrasa izay atao etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ny 7 sy 20 ny volana Aogositra ho avy izao ka hanomezan'ny orinasa samihafa tolotrasa ho ana tanora misa 20 miankina amin'ny fari-pahaizana sy ny fari-pahalalana ananan'ilay mitady asa moa no ahafahan'ny mpampiasa mandray azy na tsy. Eo amin'ny vaovaon'ny fanabeazana kosa indray nanatanteraka atrikasa ny teo anivon'ny Sempamata amin'ity androany ity nitondrana ny tatitra momba ny tetikasa ho fanampiana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 eny anivon'ny sekoly maromaro eto Andrenivohitra. Nisy ny sakana maro saingy fanabeazana no azo raha nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tratra ny tanjona ho an'ny tetikasa izay natao. Io no nambaran'ny tompon'andraikitry ny tetikasa fibeazana izay fanomezana fanampiana ara-pitaovana sy fahaizana momba ny Covid-19 ho an'ny mpanabe sy ny sekoly teknika ary ny fampiofanana arak'asa sy ny maro hafa izay nataony ny Sempama. Tsy ireo sekoly izay misy ny Sempama ihany no nanatanterana ny tetikasa hoy ny fanazavana satria fitsinjovana ny zana-bahoaka no tarigetra tamin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Ny fidinana an-tsehatra natao tamin'ny ireo sekoly misa 90 dia tratra avokoa izay nomena fampitaovana. Fantatsika moa zany fa mbola ao anatin'ny tanteraka tsika anatin'ny fiadivana amin'ny ty valanaretina coronavirus ty tsika amin'izao fotoana izao dia sekoly 70 mahaleo tena amin'ny fiadivana amin'ny Covid-19 zany no sekoly izay niara-niasa tamin'ny Sempama tamin'ity taona ity. Araka ny tenin'ny président teo hoe mbola santatra vavarano ny vita manitsa be mbola ho avy. Eo ihany koa ny zavatra etretina atao zany amin'ny afaka rovolana eo dia symposium national ngeza be izay organisen'ny Sempama Confédération syndicale. Nandritra ny fampiresana tamin'izy ireo makasika ity tetikasa ity no nahafantarana fa misy ny tsindry bokotra ara-politika eny anivon'ireo tompon'andraikitry ny sekolim-panjakana maro eto Andrenivohitra. Tsy natao osakana nefa izany hoy izy ireo. Ary izay zavatra tena mampalahelo mihitsy hoe aty amin'ny basy, aty amin'ny fanabeazana. Izy moa zany aty amin'ny fanjakana dia tena misy mametraka mihitsy hoe izay manana ny lehibe anay fa era amin'ny lehibe anay izay. Zany aiza zany le fitsinjovana fijerenan'ireo ankizy
izay tena hoe arovana ao anatin'ilay izy nefa ministra ny lehibe any amin'izay fotoana izay dia izay zavatra izay zany ny zavatra tena sakana lehibe satria misy zany efa tena hoe vonona tongava ho avy zahay amin'ny ora farany malatsiny fa izay mbola eran'ny lehibe anay tsara petraka ihany zany amintsika rehetra fa mba mila ihany zany atao antoavo amin'ny fitonam-patsakana any ambony any hoe tonga ty amin'ny fampianarana sy fijeren'ny ohatr'izay amin'ny vele hoe era amin'ny lehibe anay izay. Nisy moa ny atrikasa izay nataon'izy ireo androany teny Ambatoroka nanaovana ny tatitra tamin'ny mpikambana momba ny dingana vita tamin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nandiniana sahady ny dingana ho atao manaraka ho an'ny fanampinany zana-bahoaka izay. Eo amin'izay vaovaon'ny fanabeazana izay hatrany dia nisy ny fampiofanana nomena ireo tale sy mpampianatra mikasika ny fanabeazana mampiaty na ny éducation inclusive izany. Herinandro no naretan'ity fampiofanana izay natao teny amin'ny FJKM isotro fitiavana ity. Fampiofanana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM izany. Miala irary nombana sy tahirinena no mitatitra amintsika ny antsipiriany mikasika izay. Nisan'ny fampiofanana nomena ireo tale sy mpampianatra eny amin'ny PP sy kolejy ary lycée mikasika ny fanabeazana mampiaty na ny éducation inclusive izay notanterahana tety amin'ny FJKM isotro fitiavana. Misy 720 ireo mpanabe nisitraka izay fampiofanana izay nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ary nifagnana androany zoma. Toy izao ny fanadidina mikasika izany. Teboka efatra no nivoatra tao anatin'ny tetikasa mahay fanabeazana mampiaty FJKM. Izany ny fanovana ny fomba fijery amam-panao ny fiarahamonina manoloana ny ankizy trapahasembanana. Eo koa ny fanatsarana ny fandraisana ny ankizy any an-tsekoly amin'ny alalan'ny fampiofanana ny tale sy ny mpampianatra ary koa ny fampitaovana ny sekoly sy ny mpampianatra ary ny mpianatra. Manana ny tanjony manokana ny tetikasa dia ny fiezahana na bebe kokoa ireo ankizy manana fahasembanana. Efa manovy fianarana eny amin'ny sekoly mampiaty ka ezahana hatrany ny ahafahan'ireo ankizy misitraka ny fanabeazana atonina ny tsirairay araka ny tsy fahatomombana ny vatany. Marina fa 120 amin'ny Japon eto Madagasikara no fantatra fa manana fahasembanana araka ny atotanisany voaka farany. Raha ny mikasika ny fampidikana ireo ankizy manana fahasembanana ny tsekoly kosa indray no asindresaka dia nambaran'ny mpandrindra ny tetikasa fa niakatra ny faharisian'ireo ray aman-dreny mampiditra ny zanany any an-tsekoly. Isorana tokoa zany fa efa maro ray aman-dreny mampiditra ny zanany ary konsola hoe tena matsiro tokoa fa tena hoe zava-dehibe zay ary amin'izao fotoana izao zany zahay amin'ny tetikasa manaraka ty 2021-2023 dia mbola manamary izay ary sisika koa eo amin'ny fitondram-panjakana no hoe anaovanao zava-dehibe ny fampidinana izy any an-tsekoly. Ampy ny fanentanana andray aman-dreny tsy hanafina ny zanany manana fahasembanana ao an-trano fa handefa ny zanany any an-tsekoly satria zon'ireo ankizy ny hianatra na dia eo aza ny fahasembanana mahazo azy. Mikasika an'ireo fanentanana aloha mbola tsy ampy satria fanatsika eto Madagasikara tsy dia tena mijerevana akaiky loatra ankizy manana fahasembanana ireo fitsika zana-tsekoly. Mbola misy ezaka be dia be koa ny amin'ny Madagasikara izay. Tateto izao tsika tamin'ity herinandro ity dia nanatsara indrindra ny fampianarana andro mpampianatra izay mitazona ny ankizy manana fahasembanana. Araka ny fanadidina nataon'ny MCS dia ny 100 ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara dia zaza 2 ka hatramin'ny 5 taona. 700 kosa ny ankizy 5 ka hatramin'ny 17 taona. Eo amin'izay vaovaon'ny FJKM izay hatrany dia tsy mitaza-potsiny manoloana ny fahavoazana mianjady ny faritra Atsimonosiany ny eo anivon'ny SAF FJKM miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fanampiana ho amin'ny maha-olona tamin'ny omaly dia nisy ny tombanezaka nataon'izy ireo tamin'ity taona 2024 ity. Ny vohitra tamin'izany fa vola be mitetina hatrany amin'ny 2 miliara sy 700 tapitrisa ariary ny vola nentina nanarenana ireo mpiray-tanindrazana tratry ny kere any Atsimonosy ireo. Ankoatr'io dia nisy ny fizarana vary
osy, ondry ary masimboly ahafahan'ireo tokantrano sahirana mivelona ary mba aleo tena. Ka vary milanja 570 taona, ondry 270, osy 227 ary ambioka 9 taona no nozaraina ho an'ireo fianakaviana mahery ny 5 alina tany antoerana izany. Etsika tafiditra indrindra anatin'ny vinany Safa FJKM araka ny filamatra manao hoe miasa anandratra ny mahaolona ity tetikasa ity. Afa eo amin'ny vavaon'ny fahasalamana kosa indray na dia vitsy aza dia misy amin'ireo malagasy manana olana amin'ny fahitana no mila atao ny antsoina hoe greffe de cornée izany. Maro anefa ny olona tsy mahatakatra ny saran'ny fanatanterahana izany noho ny tsy fampiny eto manana eto amin'ny firenena izany. Nisy noho izany ny fiara-miasa tamin'ny hôpitaly Agiera sy ny hôpitaly iray any ivelany ka efa azo tanterahana eto amintsika ny fandidiana amin'ny sarany mirary. Mitatitra amintsika ny antsipriany izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Mialy Ranomana teo amin'ny sary sirindra-tsara ny Tahirinaina Ranarerina. Olona latsaka indray isan-jato no mila ny greffe de cornée eto Madagasikara ka ankizy sy tanora avokoa ny ankabeazan'izy ireo. Isaky ny volana aogositra tahaka izao no anatanterahana ny fandidiana isan-taona. Hatreto dia fanomezana avy any amin'ny hôpitaly CHU any Frantsa ireo greffon ampiasaina noho ny tsy mbola isiany lalàna mifehy ny fangalana sy ny famindrana ataovy eto amintsika. I cornée moa dia faritra eo amin'ny maso izy io, ohatrany hoe varavarana idiran'ny information amin'ny fahitana transparente izy io, zany hoe tantera-pahazavana. Ny antony voalohany ny ratra. Ny ratra mety accident domicile na accident de travail na accident de sport dia maratra io maso dia lasa tsy tantera-pahazavana intsony ilay cornée. Etsekirany koa mety accident de travail, misy projection ana produit chimique ohatra dia may iny masony iny dia amin'izay fotoana zay dia tsy maintsy mila anazy koa. Misy ohatra accident de travail mipoahan'le dynamite le mpamaky vato dia le sofina amin'le vato iny dia petaka amin'le masony daholo dia tsy maintsy anaovana greffe de cornée. Ny ankoatr'izay ny infection, ny tena infection mitranga dia le olona any ambanivohitra rehefa miasa vary. Rehefa ohatra hoe miasa vary dia na le kororokan'le vary iny dia le vovoka le akotra iny lasany anaty maso dia ireny koa rehefa tsy mahazo fitsaboana aingana satria misy fitsaboana le lafo le ohatr'izao dia vao maika grave dia mamoronana le maso dia ilana an'izay koa. Dia misy koa ny etsakilany arety maso antsoina hoe kératocone izay ilay cornée lasa déformé noho ny antony anankiray matsokotsoko. Dia amin'izay fotoana izay ilay faritra eo ampovoan'ilay matsokotsoko iny lasa opaky dia tsy maneka. Azo sorohana tsara ny aretin'ny maso mba tsy hirosoana amin'izay fanaovana greffe de cornée izay araka ny nambarany ity mpitsabo ity hatrany. Raha tsy ahivina, ny taona 2024 no nanomboka ny fiara-miasa teo amin'ny hôpitaly Rotota ka ireo mpitsabo frantsay no nanatanteraka ny fandidiana sy nampianatra ireo mpitsabo malagasy tany amboalohany. Nanomboka ny taona 2024 kosa ny fanandrehan-tany natanteraka izay fandidiana izay ireo mpitsabo momba ny fahitana eto amintsika. Androany sy Rahapitso moa no hanaovana ny fandidiana ireo olona mila ity greffe de cornée ity eto Madagasikara ka folo amin'ireo olona manodidina ny 700 ny soratra anarana no hisitraka izany amin'ity volana aogositra 2024 ity. Eny amin'ny hôpitaly Agiera Beflo ao amin'ny sampandraharaha momba ny fahitana no anatanterahana izay fandidiana izay. Eo amin'izay vavaon'ny fahasalamana izay hatrany dia ny 4 ny volana aogositra ho avy izao no anomboka ny fanentanana fizarana lay misy odimoka eto Madagasikara. Any amin'ny commune Lopary any amin'ny faritra Atsimo Andrefaniny no anombohana izany ity faritra ity izay voasikady ho isan'ireo ahitana ny tranga marary ny tazimoka betsaka indrindra eto Madagasikara. Raha ny atotanisa mantsy dia tokantrano mahery ny 5 tapitrisa amin'ny distrika mahery manodidina ny zato no isitraka izany fizarana lay misy odimoka izany. Fa izy kosa ny fivoriana manokana eo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny mpandrarano misehatra amin'ny famokarambary atoato. Nanambara moa ny teo anivon'ny ministera fa tsy tokony hihoatra ny 2,000 ariary ny
vary iraikilao eto Andrenivohitra satria raha ho an'ny faritra aloatra mangoro dia mahatratra 500 sy arivo ariary ny iraikilao miala any amin'ireo mpamokatra. Mariana moa fa efa mahatratra 300 arivo ariary ny iraikilao eny an-tsena raha ho an'ny eto Antananarivo manokana no asianteny. Afanigadona androany maraina tena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny andiany voalohany amin'ireo teratany malagasy mpila ravinahitra sy taraiky tany ivelan'ny Madagasikara no ny antony manokana nandritra ireny fiboana ka nikatona ny sisy tany teto Madagasikara ireny. Misy 520 izy ireo no tonga tamin'ity androany ity. Navita test PCR avokoa alohan'ny angany ary nanao izany indray rehefa tonga tetsy Ivato. Iboka mandritra ny 5 andro any amin'ireo trano fandraisam-bahiny izy ireo raha araka ny vaovao fantatra hatrany. Ratsaivina teratany malagasy manodidina ny 900 arivo no tokony higadona eto Madagasikara mandritra ireo fotoana anatetarahana izany. Fa lafomba vaon'ny kolotsaina kosa indray dia nisy ny hetsika ara-kolotsaina izay nanehoana ny Silamo matetsy amin'ny IKM Atsavola tamin'ity androany ity. Ahafahan'ireo tanora miala voly isaky ny zoma ariva moa izany mba ahafahany misehatra eo amin'ny kanto fahatsirona amin'ny zavatra hafa mety animba ny tanora raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ny resaka tamina Ambitsoa Sitraka sy Mateo Prince ary Tokiramarola tamin'ity androany ity. Misy ny seho an-tsehatra androany eto amin'ny fitoeran-kolotsaina malagasy ety Atsavola ny toerana misy anehoana manokana ny hoe Silamo izay voizin'ireo tanora malagasy amin'izao fotoana izao na dia hoe kolotsaina avy any ivelany ary. Nisan'ny mampiroborobo ny kolotsaina malagasy moa izay hoe fitoeran-kolotsaina malagasy ay, eo ihany koa ny kolotsaina maro loko. Andeha ary anatina mpanakanto anankiray isika izay mivohy izay hoe Silamo izay anazava amintsika bebe kokoa hoe inona moa zany Silamo zany tony ahoana inona ireo fitsipika arahana amin'izany. Mpanakanto iray mivohy Silamo no manoloana antsika rado ny anarany miarahaba ny rado na orady. Ie miarahaba anareo ato amin'ny MPS dia misenitse rehetrarehetra. Ino izany hoe Silamo? Ny Silamo poésie zany dia sehatra anankiray hifampizarana sy anehoana izay zavatra rehetra amin'ny alalan'ny soratra. Ohatra hoe misy tononkalo ohatra dia afaka hoentinao aty amin'ny sehatra Silamo. Ilay zany dia misy hoe misy mpijery mpieno dia misy ny mpiantsa manana ny tononkalony izy manana tononkira izy manana zavatra ho zaraina dia misy ny mpanentana izay anankitelo izay zany no mandrafitra an'ilay Silamo. Fa misy fitsipika kely fotsiny izy anankitelo hoe misy tsy mila feokira lafitra rehefa eo ambony sehatra eo zany dia tsy mila mitondra fanamina ianao ohatra hoe iresaka mahakasika ny miaramila ianao dia anao fanamina miaramila sy ohatr'izany. Ho an'ny rado manokana ahoana ny fomba fitadidiana ny tononkira ny texte moa zany mazava hoazy? Ie ohatran'ny izy koa moa zany arak'izay hoe matoromazy dia ohatran'ny hoe sport dia tsy maintsy mikotrana izany hoe any an-trano misy fotoana manokana fotoana any an-trano ohatra dia mitadidy. Misy koa nefa ireo izay hoe eo ampitoerana eo mihitsy izy dia mamoriporona izay tonga ao an-tsaina hoe izy dia mandandahatra teny dia mivoaka ilay izy azo atao koa izay. Fa ilay fitadidiana manokana ilay tenenao zany dia hoe tsisy afa-tsy ny ohatran'ireny manao tsenjery sy mampiaina an'ilay izy ohatran'ireny mpanao film anaty télé ireny tsy maintsy mila kotrana ilay zany mila ianarana kely fa arakaraky ny tsirairay ihany afaka hitondra texte koa nefa rehefa eo ambony eo fa tsy voatery tadidiana. Rehefa manoratra ny texte ahoana ny fomba angalana ny aingam-panahy? Ny aingam-panahy ny nahy manokana moa zany ohatran'ny hoe olombelona rehetrarehetra misy fotoana mety malahelo mety misy voatony tampoka dia somary manoratra dia amin'iny zany hoe fomba amoahana an'ilay fihetseham-po sy ny rehetrarehetra zany. Angatantsika rado hanome santionany kely amin'izay Silamo izay. Fa teo tonga tapiny dia tsy nihafa ny fananana ho an'ny fahafa-po fa tsy ho an'ny fite-hafatanana tsy manary tompona dia mbola lavitrezaka efa tsara vatsy anivatsivany dezaka. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia tapitra ny fifanarahana teo amin'ny mpilalao Jérôme Nombris sy ny club ny Grenoble Foot 38 tsy ho mpilalao andrafitra ity ekipa ity intsony zany araka izany tena ny manomboka izao raha ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy nivoaka ny alarobia lasa teo. Ratsaivina ny taona 2024 no nidiran'ny Jérôme Nombris atao amin'ity club ity izany hoe 3 taona lasa izay. Lalao
2010 no efa nataony niaraka tamin'ny clubny Izoris atao anatin'izay fotoana izay. Araka ny vaovao dia nifindra atao anatin'ny clubny En Avant Quenamp indray ny tenany izy izay tsy aivina afaisan'ireo andrasana andrafitra ny ekipa pirenena malagasy pareny Madagasikara amin'ny lalao fifantsanana ho tanterahana ny faharoa ny volana septambra ho avy izao eto Madagasikara. Lalao iadina tafiditra ao anatin'ny iadina ny amboara eratany 2024 izay atao any Katara izany. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray no antsika manohy ny fiarahana amin'ny diariva ity atao rin'ny orankijany seho tany Niger izay nafatesana sy niteraka fahavoazana maro tany antoerana. Dia fantatra indray zao fatadidondoza malona ny fiparitany valanaretina kolera ny faritra maromaro any antoerana. Farafahakeliny 30 ireo maty vokatry izany valanaretina kolera izany. Efa nandefa fanampiana hiatrehana izany moa ny teo anivony OMS raha ny fampahafantarana nataony tompon'andraikitra tany antoerana. Mitatitra amintsika ny antsipriany izay vaovao izay Yando Miaratina teo amin'ny rindrantsariny Andry Rakotomalala. Tato anaty ny herinandro maromaro miparitaka ho nigeny kolera na ny aretim-pivalanana. Raha ny antotanisa navoaka ny ministera ny fahasalamana ao an-toerana. Efa mananika hatrany amin'ny 700 ireo tranga voamarina hatramin'ny omaly alakamisy atao amin'ny faritra enina tany antoerana. Raha tafakatra 530 ireo maty vokatra izany. Ny tanàna ny Niamey no tena voamafy ary ahitana ny tranga be indrindra. No mafisiny ireo tompon'andraikitra ao an-toerana fa misy ifandraisany betsaka tamin'ilay orany gija tany an-toerana izany afatesana olona 80 mahery sy trabona 7 alina no nitarika ity arety mifindra ity vokatry ny fihinanana sakafo na rano voaloto izay tena mandripaka sy mifindra vetivety ihany koa. No mafisina araka izany ifandraisana an-tanana sy ny fanaraha-mason'ny mponina any an-toerana. Misy raha teo ny ivitoerana mpitsabona mandray an-tanana ireo olona mitondra ny tsimikaretina sy mampiseho ny tranga. Afana miaty sy mandray an-tanana ary mifehy ny valanaretina. Nanolotra fanafody sy fitaovam-pitsabona mahery ny 270 tapitrisa FCFA na manodidina ny 2,9 alina sy 2 hetsy euro ho an'ity firenena ity ny OMS na ny fikambany ny raisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia mihetsiketsika ny antoko timma na ny antoko tiky Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manetsika ny eny fotony ny antoko indrindra amin'ny fanatanterahana ny fameloma maso na ny redynamisation ao anatin'ny antoko. Ho an'ny androany dia ny boribory tany fahatelo no niatrika izany tetsy amin'ny QG Belair tetsy ampandrana izany. Nitarika ny fotoana moa ny sekretera general ny antoko tiky Madagasikara Andriamatoa Rina Randriamasinoro. Germain Menjanary sy Manu Randriamalala. Mazava ny tanjona ho an'ny antoko tiky Madagasikara dia mba ahafahana mametraka ny tetikasa fampandrosoana ny firenena izay efa novolavolain'ny antoko. Tsy ho tratra nefa ny tanjona raha tsy misy ny fiaraha-miasa miainga avy any ifotony. Nisy arak'izany ny fanomezana fandraisam-pitenenana ho an'ny tsirairay nandritra ity fotoana ity mba ahafahana mamany olana eny ifotony. Ho an'ny tima boriboritany fahatelo dia mazava ny fanazavan'ireo mpikatroka fa ny faharam-mientany rehetra ihany ary ny fandravonana ny disadisa tany aloha no antoko ny fahombiazana. Ny mpanatamin'izany ihany koa ny toromarika ny biro-politika. Tsy maintsy miainga amin'ilay fampivondronan-kery na ilay rassemblement antsika. Inona daholo moa ilay avondrona. Ny arantsika nalala fa antoko efa niorina taona maromaro lasa ty antoko ty dia nohon'ny izay zavatra rehetra nitranga izay no resahako teo dia misy ireo nitsokan-daharana, nisy ireo somary niataka kely, nisy moa somary natoritory. Misy antony maro anefa natonga an'izay mety fisitahana tao anatin'ny antoko zay. Ka raha ao anatin'ilay fampivondronana ny hery tamin'ireo mpikambana efa nisy teo aloha. Nisy ihany koa ireo olona nanampy atsika foana rehefa nandritry ny fotoam-pifidianana na ireny amin'ilay sokajiantsika hoe sympathisant manohana ny kandidatsika na ny filoham-pirenena na ny solombavam-bahoaka na ny ben'ny tanàna mandritry ny fotoam-pifidianana. Vita ny fotoam-pifidianana dia misintaka ireny olona ireny satria mbola tsy tena mpikatroka ao anatin'ny antoko.
tao anatin'izany ohatra ny KMMR, ny zanaky dada, ny K25 betabe zany ny firafitry fikambanana zay nanohanantsika mandritra ny fifidianana ireny. Ao anatin'le famondrona ankery ihany koa mety nisy ny disadisa tamin'izay mpikambana satria io ny sy ny lela raha mono indraindray ny miady dia raha misy zay endrika disadisa ny seho zay dia tsy maintsy miezaka tsika ny ampiravina ny disadisa na ho antsointsika amin'ny teny vahiny hoe réconciliation. Na hoelana hoaingana tokoa mantsy dia tsy maintsy hiatrika fifidianana ny firenena ary rehefa miomana amin'izany sady ny antoko ankehitriny. Manoloana izany anefa dia misy ny adidiny antoko amin'ny fanabeazana ny mpikatroka manoloana ny zavamisy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Fampahafantarana azy hoe inona ny adidy tsy andraikitra takina aminy raha tiany ny ala ao anatin'izao fahantrano izao. Zay zany no anisan'ny raisinay adidy sy antanana ny manao an'izay fampahafantarana ny olona izay ao anatin'izay ihany koa ny mpikambana ao amin'ny ivon'ny antokotiky Madagasikara. Manao ireo dynamisation zay ankehitriny fa maninona no zao ny fotoana anaovana azy. Raha tsy ahivina aloha dia efa roa taona lasa zay no nanomboana an'ireo dynamisation, zany hoe ampahatanjaka ny antokotiky Madagasikara. Nisy moa ny valana retina niditra teto amin'ny firenena tsy nafahana mivezivezy ary dia zao efa somary tery raha ny fotoana dia lasa tsy maintsy mihazakazaka zay manatanteraka an'izay programa tiana ho tanterahana izay satria zay tsy maintsy hitsidika ny mpikambana eo anivon'ny antokotiky Madagasikara manerana ny nosy mihitsy zany anao an'izay fanentanana izay dia tsy maintsy atao zany zay ampatanjaka ny antoko amin'ny mahatoko politika manana tanjony dia ny fiverenana eo amin'ny fitondrana ahafahana mitondra ny fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy ka ao anatin'ny fiomanana an'izany mihitsy zay no mahatonga anay somary mihazakazaka izao satria vokatra ilay valana retina teo dia tsy afaka nandeha zay tamin'ny fotoana zay tokony hanatanterahana azy dia efa mahatsiaro sahady zay hoe kely ny fotoana zay no mahatonga anay somary mihazakazaka kely. Tsapa tanteraka nandritra ity fotoana ity fa vonina ny ifanohana sy fanometanana ny mpikatroka ao amin'ny ity mamporiboritany fahatelo amerina indray ny tanjaky ny antoko. Mazava raha teo ny toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana dia ny fampahafantarana amin'ny mpiarahamonina fa ny tombontsom-bahoaka no iorenany ity antoko ity. Anjara ny boriboritany fahatelo ny redynamisation androany fa ho an'ny boriboritany hafa indray amin'ny manaraka. Marina fa omaly no ny fampitaona ny tima etsy amin'ny boriboritany fahaenina. Fa raha araka ny fantatra moa dia raha pitso no andro anatanterahana ny hetsika lehibe izay karakarain'ireo vehivavy mpikambana ao anatin'ny antokotiky Madagasikara etsy amin'ny Magro Beoririka. Fa saika vaky ny ady teo amin'ny miaramila sy ny polisy tetsy Ambojatovo tamin'ny andron'ny omaly. Miaramila iray nanao fanamiana sivily voalaza fa mamo no nitarika ny olana. Nanadala vehivavy ary nikitika azy ireo teo amin'ny fiantsonana ny taksibe teny an-toerana ity miaramila ity. Tezitra tamin'izany fihetsika izany ireo olona teo amin'ny manodidina sy nanatry maso ny zava-niseho izany ka avy hatrany dia niantso ny polisy teo manodidina ihany. Tsy nisy nalala nefa fa miaramila ilay mamo avy dia saika ho samborin'ireo polisy nanohitra izany anefa ity farany ary handeha handaka ilay polisy ary nisitona ny gilehany. Tezitra tamin'izany fihetsika izany ireto polisy ireto ary avy hatrany moa dia saika raikitra ny ady. Taorian'izay dia tonga teny an-toerana ireo miaramila naman'ilay mamo ka niaro ity farany izany. Nitangorona ny olona avy eo voaniala mora ireo miaramila ireo. Tonga tena toerana ihany koa moa avy hatrany ireo polisy avy amin'ny FIP. Fanoizantsika kosa ny fampalalam-bavao amin'ity ariva ity dia tsy azo ho titsihita ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Antony lehibe joroan'ny RMDM hoy ny nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny RMDM any amin'ny faritra fitovonana iny atao anatin'ny fandarana Sailas zao tamin'ny andron'ny omaly. Tsy hijanona ny anohitra ireo tsy fehezana maro eto amin'ny firenena izy ireo raha ny noamafisiny saingy tsy manohitra potolo kosa fa kosa amin'ny foto-kevitra dia ny fampandrosoana ny firenena sy anasoavana ny vahoaka malagasy iray manontolo. Mamitina aminao ary izay fampalalam-bavao izay Ando Meratina sy Andry Rakotomalala. Ny fanaovan'ny madame Peterson politika tsy olona na tovolahy io na bogosy io na be detante araka ny filazan'ny tanora amin'izao fotoana izao finanany hevitra hanatsara n'ity firenena ity. Ka raha ity firenena ity mbola entina amin'ny zavatra hafa ny fotosainana na ny hevitra hitarihana hitondrana an'ilay firenena tsy miaraka amin'ny madame Peterson.
ka ny antony tonga ny safidy ny RMDM fantatro fa manohitra ny foto-kevitra zay ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zay tsy mitsahatra ny mitondra ny vahoaka malagasy hiditra any amin'ny lavaka magnitsokitsika araka volazako taminareo fitiavan-tanindrazana nanaovako politika ary hevitra ny anah nanaovako politika fa tsy mba tsangan'olona zay ny antony mahatonga ana ato anatin'ny rodobe ny mpanohitra ary tena hanohitra tokoa ary tsy hametraka raha tsy tafapetraka ny tsangakevitra sy ny tanjona tratrariny RMDM zay voizina isan'andro amin'ny alalan'ny tambajotra rehetrarehetra ny tsangakevitra ijoron'ny RMDM moa voalohany indrindra aloha dia mijery ny mason'ny vahoaka aloha satria ny vahoaka no andrianina ary tsy misy firenena rakiray azo lazaina mandroso raha tsy mandroso ny vahoaka ao aminy ka io ny zavatra voalohany tsangakevitra entin'ny RMDM ary ny vahoaka ao anatin'ny RMDM tsy ny vahoaka ity andrenivohitra na ny vahoaka ambolona tabatra ny vahoaka mahitaratasy fa ny vahoaka any ambany ravinahitra 7 tapitrisa ny vahoaka malagasy io ny tanjon'ny RMDM ny anasoan'io fa atao anatin'ity fanadidina manaraka ity kosa no itondrany Jessica Miray sy Andro Rakoto malala aminao ny fampitinana ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity anisany songadina ny fanitsakitsana ny lalam-panorenana atao ny mpitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao nitondra fanazavana makasika ny antoko tima kosa ny tompona andraikitry ny serasera eo anivo ny antoko fanadidina tsy vao izao no nahitana fioaram-pefy ny fitondram-panjakana amin'ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana vao nandray ny asany tokoa mantsy ny gouvernoura Pasitra dia nampiseho sahady ny fanitsakitsahan-dalàna niova tsy toy ny voafaritra ny lalàna mantsy ny anarana satria raha lehibe ny faritra teo aloha dia novaina ho gouvernoura izay nankatoavy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'izany izao anefa dia nampitombony indray ny fahefan'ny gouvernoura Pasitra tamin'ny alalana didim-panjakana mazava ny antony izany hoy ny miara-manonja fa fanomanana sahady ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny ana dia venako ndreny kamba dia zay hoe tsy ara-dalàna io tokony chef de région zany tokony fidiana tsy tokony gouverneur zany no anarany tsy manaja ny lalam-panorenana efa tsy manaja ny lalam-panorenana ianao dia vao maika indray nampitombona le fahefana io dia mazavy menazy daholo ny moyen rehetrarehetra fanomana ny élection 2023 nge io an'lizy dia olom-boatendry no atao eo dia iny no irakirahana anaovana an'le izy dia manao an'izao dia manao mikimaky rehetrarehetra manao gymnastika rehetrarehetra ny vahoaka efa mahiratra zao fany ary zany tsy tokony atao ntsony fa efa nahoana fa ahoana ianao nge olom-boatendry dia minanao daholo ve ny fahefana ny conseil régional ary ny mpanolotsy aparitra nge tokony mbola tsina fifidianany tsy misy zany tsy manaja ny lalam-panorenana ny solombavam-boaka tokony ao anatin'izany tsy atsona mihitsy sao mbola tsy hisy ny antso mihitsy hoe andaotsika mba hiara-misalahy mba handinika ny développement eto amin'ny faritra Analamanga Anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany ihany koa ny ireo dynamisation na ny fameloma maso ny antoko izay tanterahany antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao. Akoatra ny fameloma maso ny antoko, fampiofanana ihany koa ny tena atao. Hoe ny dynamisation raha ohatra resaka hoe techniquement tsika zany dia miteny hoe manabevo ny antoko miteny koa tsika hoe manavao ny rafitra ao koa ny hoe fanapitombona ny isan'ny membre ny antoko fa indrindrindrindra zany dia manao révolution politique intime amin'izao fotoana zao. Raha miresaka révolution politique dia miresaka ny hoe mamolavola le olona andraikitra ao anaty antoko hoe inona ny tena antony anaovanao an'ilay politique, inona le hoe engagement politique ao anaty antoko zany no volavolaina ho an'ireo mpikatroka time ho an'ny militant time rehetra mba hanana an'izay éthique politique zay tabatabaitsika isan'andro eto miara-manondro zay isan'andro ireprochetsika tsieketika amin'ny fitondrana an'izao firenena zao ka tsy maintsy matomboka voalohany aloha atao anatin'ny antoko izay famolavolana izay. Nisesisesy tokoa mantsy ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara tatoato toy ny tao amin'ny boribory tany fahenina Omaly, ny tao amin'ny boribory tany fahatelo any Androany.
dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity andro an'ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonona ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana saila zao ary aorin'izay kosa no anaranao ny série mitondra ny lohateny hoe vampire de rez ary ny oronan-tsary atotry ny MBS manao kosa amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe falaine ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rapitso indrairy tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko